Vaovao samihafa nandositra ny ampitan-dranomasina ny vehivavy mpisoloky iray rehefa resy teo anivon'ny fitsarana. Raha ny fanazavana voaray moa dia nivarotra tany sy trano tao Isotry mitentina 720 tapitrisa ariary tamina renim-pianakaviana iray ity vehivavy ity, ary avy eo nefa dia nanaova ny antoka tamina orinasa lehibe iray indray izany tany sy trano izany. Ankoatra ny fampiakarana ny raharaha teny amin'ny fitsarana moa dia nanatona ny afary malagasy ihany koa ilay voasoloky. Fanazavana azy. Ilay zany tena olana mipetraka dia resaka momba na resaka fisolokiana avolenta novidin'ilay ramatoa ilay trano dia avy eo indray anefany ny olana zany tao ambadika izay dia nisy nataony antoka tao amin'ny filatex ilay izy dia zany zao ilay ramatoa lasa nitsoaka ny andafy, misy ny didim-pitsarana manenjika azy dia mampalahelo ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia tsy hita ihany koa ny dossier tao amin'ny fitsarana. Eo Isotry zany eo amin'ny fivarotana trano anankiray, tranombarotra anankiray ilay izy eo Isotry. Dia rehefa narotsaka nataony acte de vente na tsara azy fotsiny acte notarial ilay izy, izany hoe mbola misy any amin'ny notaire. Fa dia tena nampalahelo zany sy ny nagaga dia hoe tsy hita tao amin'ny fitsarana ilay dossier. Ilay ramatoa naka n'ilay vola 416 millions tany aminy, 128 millions ariary tany amin'ny filatex, lasa nitsoaka ny andafy dia tsy eto Madagasikara. Dia eo foana koa zany raha fampiarana lalàna ilay fitsoahana ny andafy io lasa mampiteraka olana maro samihafa matetika rehefa navita heloka ilay olona dia afaka mitsoaka ny andafy dia lasa efa nanjehana ny sarotsarotra kokoa.